Diavako malala ao amin'ny tompo ho ampitomboana ao aminareo hatrany anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Fitiavana miampita. Fitiavana miampita. Zany no misongadina amin'ny finainantsika anio atao amin'ny filazany tsara araka ny JAONA 5:10, ny 7 hatramin'ny 9. Fitiavana miampita. Andriamanitra Ray dia Andriamanitra fitiavana, miorina eo amin'izy sy Jesosy Kristy zanany ny tena fitiavana. Miampita any amin'ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra ny fitiavan'izy Andriamanitra, ary izany fitiavany Andriamanitra ny Kristy zany no ampitainy Kristy amin'izay tia azy ihany koa. Fitiavana miampita, izay fitiavana manana toetra miavaka, fitiavana tsy mba tahaka ny an'izao tontolo izao, fitiavana izay mahadingana fefy maro ny amin'ny fahasamihafana maro ny amin'izay tsy hainy izao tontolo izao, dia voadingan'ilay fitiavana miampita avany amin'Andriamanitra nandalo teo amin'ny Kristy avokoa. Ambaran'i Jesosy Kristy eto amin'ity fampianarana fa tahaka ny firaisana lalina ao amin'ny Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy, firaisana lalina izay fatoran'ny fitiavana ka zary tena iray ihany. Dia toy izany ihany koa ny fifamatoran'ny mino an'i Kristy ka tonga tsy mahay manao na inona izy raha toa ka misaraka amin'ny Kristy. Ity fitiavana ity dia ambaran'i Kristy eto fa fitiavana ambara ho haiko-pitolomana ho toy ny didy mihitsy izay mifihy ny fifandraisan'ny ray amin'ny zanaka ary ny fifandraisan'ny zanaka amin'izay mino azy. Io didim-pitiavana io no tonga loharanon'ny fahatanterahana, loharanon'ny fifaliana azy. Ho Jesosy hoe mba ho tanteraka ny fifaliko, mba ho aminareo ny fifaliko ary ho tanteraka ny fifalianareo. Fitiavana izay notanterahana tao amin'ny Jesosy Kristy, lay tia nisakaizany. Iny lay fitiavan'Andriamanitra izay nanao ny mpanompo ho sakaiza, namadika ny mpanompo ho sakaiza, ho tena zanaka azy. Voadingana arak'izany lay hantsana makadiry teo amin'Andriamanitra fitiavana sy ny zanak'olombelona izay mpanota teraka tamin'ny ota, notorotoroana tamin'ny ota, zary ampifanantonan'ilay fitiavany zanak'Andriamanitra, lay efa nanolotra ny ainy ho an'ny sakaizany ny sakana rehetra. Antsony Kristy arak'izany ny mino rehetra ho amin'ny mba hampita izany fitiavan'Andriamanitra ny zanaka sy ny fitiavan'ny zanaka an'izao tontolo izao izany, mba ho tonga fiainan'ny mino mihitsy amin'ny andavanandrom-piainany ny fiainam-pifankatiavana. Ambara eto ry havako malala fa fitaratra madio ny amin'ny fitiavana
ny fifandraisan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray, ka tokony ianarana izay rehetra mino any Kristy. Baiko izany fa tsy fiangaviana, satria ambara fa i Kristy mihitsy no efa nifidy ny mino, ka izay tiany Kristy no atao eo aminy. I Kristy no nanendry azy ireo ho amin'ny andraikitra sahaniny mba hatanterahany sy ampiarana izany fiainam-pifankatiavana izany. Ny andrasan'i Kristy eto dia ny mba hahazahoana vokatra, ny hiteraka voa maro, ilay fitiavana izay afafy sy zaraina ary ampitaina any amin'ny mino rehetra. Ravako malala ao amin'ny tompo, fitiavana miampita. Takiany Kristy ho ampitaitsika amin'izay rehetra mifanerasera amintsika. Tsy isika no ho zary manitra fitiavana amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, fa efa nataon'i Kristy manan-karena, satria misitraka sy migoka ny fitiavanisy Kristy. I Kristy efa nanolo tena ho antsika, efa nanao antsika hoe sakaiza, efa nanaisitra antsika tao amin'ny toerany mahampanompo. Dia tahaka izany koa ny tokony hampiaritsika amin'ny mpiarabelona amintsika, satria izany no marika ahafantarana fa mpianatra Kristy marina isika. Ndeha ariavako ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika andavanandro, izany fiainam-pitiavana sy fifankatiavana izany. Andeha ho ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika mihitsy izany didin'ny fitiavana izany, ho tiany hafa, hitsinjo ireo sahirana, hihevitra ireo izay manana etaeta mila vonjy, tsy handry mpangataka vao hanome fa hanolotra na dia tsy manana aza, hanolotra neo an-tanana na dia tsy manambe aza, satria izany no didin'ny fitiavana. Andriamanitra tsy nanana fa tsy nizanan'ilay tokana, kanefa dia nomeny ho an'izao tontolo izao hamonjy azy. Isika ihany koa tsy hiandry ho mpanan-karena mpanefoefo vao hiaina ny didin'ny fitiavana, fa mandehana atomboy amin'izay tananao, asehoy amin'ny mpiarabelona, jereo izay mila ny famonjenao, fa miandry fatratra izy ireo. Mahereza ry avako, hiaina ny didim-pitiavan'i Kristy, fa tsy misy fatiantoka ny amin'izany. Andao hiaina ny fiainam-pitiavana, fa izany no ahafantarana fa mpianatra Kristy isika. Eo an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry avako. Andriamanitra Ray Ahy amin'ny alalan'i Jesosy ilay efa tia anay, nanolotra ny tenanao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana, namonjy anay ianao, nisolo vaika ny amin'ny tsy fahatanterahanay ianao. Fitiavana toy ny an'ilay Jesosy, fitiavana ho mandrakizay tory. Reto koa izay Tompo, mandre izany teninao izany dia vonina ny ampita ny fitiavanao amin'ny fiarahamonina manodidina anay, amin'ireo manana etaeta mila vonjy, amin'ireo izay sahaza azy na ny akaiky na ny lavitra, na ny fanohanana mivantana na akolaka, amin'ny fifampitsonjovana, amin'ny samy mpino, amin'ny samy malagasy, amin'ny samy mpiray tanindrazana, eny amin'ny samy zanak'olombelona. Dia izany Tompo no hitondranay eo anatrehanao, ireo sahirana amin'ny fivelomana, ireo misakafo ambany fotra, ireo izay tsy manan-kialofana, ireo izay rovo-pitafiana.
iazy reny araka ny fombanao ianao, anomana kristianina maro, anolotanana ho azy reny. Dia ataonay sy angatanay aminaran'i Jesosy zany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.